TGP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Isan'ny fototra mampisaviritaka ny firenena ny tsy fisian'ny fanajana lalàna izay fototry ny fitantanana mahomby ary ny mpitondra fanjakana no lolarana amin'izay tsy fanajana lalàna izay vokany samy manao izay saim-patany eto amin'ny firenena indrindra ireo tsy maty manota mazava izao tsy misy intsony fa mbola mibabeloka vokatry ny kolokolo sy ny fitadiavana tombontsoa manokany ireo Andrianarisoa na nivoaka ny fonja azy namoaka taratasy ofisialy valin'ny fangatahany fanjakana malagasy ny masoivo britanika eto Antananarivo fa mbola mitoetra ny fanamelohana ity Italia ny kabinetra teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Haïti fa navoaka mialohan'ny fotoana izy ho fanamaivana ny isan'ny voafonja araka ny fepetra no raisy ny gouvernemanta britanika. Nolavy Andry Rajoelina hatramin'ny farany ny filatsahan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ho kandida amin'ny fifidianana filohan'ny komisiona vondrana afrikanina amin'ny volana febroary 2024 avy izao. Ny ministra ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Andriamandranto no tafapetraka tamin'ny ora farany sy solotena ny Repoblika ny Madagasikara amin'ny fifidianana io. Tranga izay manamafy fa valifaty solon'olom politika no misy eto amintsika fa tsy ny fijerenany tombontsoa ambon'ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM androany. Tsy nahafa-po ny fifampiresahana teo amin'ny mpiasa eo anivon'ny FIFA sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana mahakasika ny fitakian'izy ireo izay mbola ny ampahany voavaly. Nitoy araka izany ny fitokonan'ny mpiasa sy ny mpiaroka rehetra eo anivon'ny FIFA manerana ny nosy mandra-piala ny Tale Jeneraly araka ny fanambaran'izy ireo androany. Anivelany ireo volana lasa izay natoko fatratra ireo astronaute misa roa nandehanany ity vaisseau Starliner fa ho tavaverina eto ambonin'ny tany indray saingy nahitana fahasimbana ity vaisseau ity raha ny tatitra voaray ny antsipirindreo avy hatrany ary. Fantavahoana aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ity alin'ny zoma fahavalon'ny volana aogositra ataony 2024 ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana anjony fampahalalam-baovao isan'ny fototra mampisaviritaka ny firenena ny tsy fisian'ny fanajana lalàna izay fototra ny fitantanana mahomby ary ny mpitondra fanjakana no lohalarana amin'izany tsy fanajana lalàna izany vokany samy manao izay saim-patany eto amin'ny firenena indrindra ireo tsy maty manota matoa andatsoratra gaetan andriatsilafo. Isan'ny naindraindra sy nivoizina mafy tamin'ny fiandohan'ny mandat faharoan'ny Andry Rajoelina ilay antsoina hoe Andry telo goavana iorenan'ny fomba fitantanana ny firenena. Ratsehivina voalohany ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny fanaovana laharam-pahamehana ny lafin'ny sosialin'ny vahoaka malagasy. Faharoa ny fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana asa. Fahatelo ny fametrahana fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny rafim-pitantanana ny asa-panjakana sy ny ady amin'ny kolikoly. Tsy nijanona teo voalaza tamin'izany fotoana fa ireo andry telo ireo no hamaritra ny drafitrasa ny zato andro voalohany amin'ny feptom-piasana vaovao. Aiza ho aiza ireo andry telo ireo sy ny fanatanterahana izany amin'izao fotoana. Ny zavatra hita aloha misaviritaka ny firenena satria samy manao izay mahafinaritra azy fotsiny sisa ireo tompony andraikitra ary tsy misy fandraisana andraikitra. Tsy mahagaga vokatra izay raha mitombo isa ireo tsy maty manota manjaka ny farararota-pahefana mitombo ny fijabahana andraikitra mahazo vahana ny tsindry sy ny raha matahora atao amin'ny vahoaka. Misy fiantraikan'ny ratsy amin'ny sosialin'ny mponina izany satria na an-tanan-dehibe na eny ambanivohitra mirongatra ny herisetra sy ny tsy filaminana ohatra ny fakanan-keriny raha tsy laza fa tsy ny ao an-jozorobe ny fanolanana miampy von'olona feno abibina ny alatra sy ny vakitrano miaraka amin'ny daroka ireo jolana avanondoza to hita miriary eny anivon'ny fiarahamonina ary tsy sasatra ny mamerokeloka. Mbola misy ihany koa eny antsefatsefany eny ny fitsaram-bahoaka ary indrisy fa lasa tsy mahataitra ny maro intsony ny fahitana ireny tranga ireny na ny fampianarana ny fandraharahana ny tontolon'ny finoana ny filaminana sy ny sisa
dia ahitana olana tsy mety voavaha avokoa amin'izao fotoana. Misy ihany ny vahaolana roso, fa vonjy-maika sy petatoko. Any ka miverina indray ny olana satria tsy voavaha avy eny fotony. Hita ho tena fanina manoloan'izany zavatra rehetra izany ny fitondram-panjakana, ka minimikipy sy manaridi any ivelany fotsiny sisa no ataony. Isan'ny fototra mampisaviritaka ny firenena ihany koa ny tsy fisiny ny fanajana ny lalàna, izay fototry ny fitantanana na mahomby. Ary ny mpitondra fanjakana ny lohalaharana amin'izany tsy fanajana lalàna izany, raha tsy laza fa tsy ilay firotsahana ho fidinina amboletra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena na hafarany teo iny. Ao anatin'ny firenena iray anefa, indrindra ny firenena mahanitra tahaka ny Madagasikara, miteraka zava-tsoa maro ny fanajana ny lalàna. Ohatra, voary ny fananam-panjakana sy ny volam-panjakana raha misy io fanajana ny lalàna io. Voary ny olona sy ny fananany, tsy misy afaka manararaotra fahefana na manao tsy maty manota raha miatra araka ny tokony ho izy ny lalàna. Izany hoe mitovy ao anatrehan'ny lalàna, tsy misy fanavakavahana. Raha Romivosy mazava izao tsy misy ahintsony fa mbola mibaby eloka vokatry ny kolikoly sy fitadiavana tombontsoa manoka ny Romi Andrianarsoa na nivoaka ny fonjaza namoaka taratasy ofisialy valy ny fangatahany fanjakana malagasy ny Masuivo Britanika eto Antananarivo fa mbola mitoetra ny fanamelohana ity taleny kabinetra teo aloha teo anivo ny fiadidina ny Repoblika ity fa navoaka ny melony fotoana izy ho fanamavanana ny isany voafonja araka ny fepetra no raisy ny gouvernemanta Britanika. Unnasaina. Tapitra ny resabe sy ny fiarovatena, meloka ary mbola mitatao amin'ny Romivosy Andrianarsoa ny ambony sazy raika amin'ny 30 volana vao manitsaka ny sistany Britanika izy. Mazava ny fanambarana ofisialy navoaka ny Masuivo Britanika eto Antananarivo fa vao eloka ary mbola mibaby izany sazy izany noho ny fanaovana kolokolo sy ny fitadiavana tombontsoa manokana ity taleny kabinetra teo aloha teo anivo ny fiadidina ny Repoblika ity ary vao sazy gadra an-tranomaizana 3 taona sy 9 bolana. I Romivosy izay mpiasa mpanjakana mpanao kolikoly na fonctionnaire corrompu araka ity fanambarana ity ny safidy ny angorokarena amin'ny alalan'ny andraikitra nosahany teo anivo ny fanjakana, izany hoe tamin'ny nataleny ny kabinetra teo anivo ny fiadidina ny Repoblika azy. Tsy foana nanaheny io sazy manameloka azy io fa mbola miatra ho iatrany ny fanambarana fa mbola manakery ary miatra vetrany raha misy ny fiverenany any Royaume-Uni. Natafa voankazy izay noho ny fepetra no raisy ny gouvernemanta Britanika ho fanamaivanana ny isan'ny voafonja ka namoahany ireo gadra teratany vahiny tsy misazo noho ny fanaovana herisetra na fampiroroana ary ny fandefasana azy any amin'ny firenenany aviny. I Romivosy izay ankoatra ny zoam-pirenena malagasy mizaka ihany koa ny zoam-pirenena frantsay antony nahazahoany nivoaka ny fonja ary nakany Frantsa ny 24 Jolay rehefa navita ny sazy ny herintaona. Araka izany tonga ty ilay nandrasana araka ny fomba fiteny. Ity navoaka ny Masuivo Britanika ity ilay taratasy ofisialy nandrasan'ny fiadidinan'ny Repoblika araka ny nambarany mpitondra teny ny filoham-pirenena Ranoro Marolova. Inona amin'izay ary ilay ho ataony Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana manoloana ity taratasy ofisialy ity izay manamafy ny efa fanotanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny alahady teo. Mitodika any amin'ny lapan'ny avoloha sy ambotsorohatra araka izany ny sain'ny mpanara-baovao ankehitriny. Anaran'ny Andry Rajoelina ny voatontonona tamin'ny fotoanany isamborana azy nandritra ny fanadihadiana sy ny famotorana ary izao voaporofo izao indray ka miandry ny rehetra ny amin'ny hoe anome toromarika ireo eo ambany fahefany anokatra fanadihadiana ve ny filoha sa efa nilamina hoy ny mpanara-baovao. I Romivosy izay nanamafy tamin'ny fivahiny anany tao amin'ny TV5 Monde fa niresaka ary mbola miresaka amin'ny Andry Rajoelina. Andrasana ihany koa izay fepetra ho raisiny ao amin'ny lapan'ny Mahazoarivo momba ity raharaha ity. Raharaha izay mamery asina ireo andrim-panjakana fa ilay Madagasikara ihany koa no afa-baraka satria Romi Andrianarsoa no olo-panjakana teratany vahiny voalohany vao eloka tany Royaume-Uni ary io milaza ny iveriny eto Madagasikara io. Andrasana izay ho fanapa-kevitra ireo lehibe na andrim-panjakana roa lehibe fa ifantohan'ny sainy maro ihany koa ny ho ataony ireo rafitra miady amin'ny kolikoly toy ny Bianco, Pâques sy ny sisa. Singanana manokana amin'izany ny eo anivon'ny Bramaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco izay vao nahazo tale jeneraly vaovao araka ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay nanendra ny razaka Manatsoa Gaby Nestor ho tale jeneraly ny Bianco ity. Ireto rafitra ireto izay efa tsy nahinompo eo nandritra ny herintaona izay momba ity raharan-kolokolo goavana ity ka amin'izao fahafa noho ny fepetra rehetra ny amin'ny tokony anokafana fanadihadiana sy ny fampiarana ny lalàna izao andrasany indray izay ho fahavononana sy fahasahina. Ny fiadidinan'ny Repoblika sy izay gouvernemanta ho avy eo raha tsy mbola mihetsika amin'izao tsy hisy fampandrosoana azo antenaina eto amin'ny firenena noho izy ireo tsy tsy vonona hampiatra ny tany-tandalàna. Raha tsy misy fanadihadiana misokatra ihany koa eny anivon'ireo sampandraraha miady amin'ny kolikoly
endrika firaisana tsy kombakomba fitaovana politika ampanginana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fa ihany koa fandanina ny volam-bahoaka no andraisan'ny mpanara-baovao antopijoroana ireo rafitra toy ny Bianco, Pak, Samifine, Aray fa tsy niady amin'ny kolokolo sy ampanjaka ny tantandalàna eto amin'ny firenena. Mikasika n'ireo mivoasy izay hatrany dia toerana ny fizarana vaovao diso sy ny lainga hoy ny Transparency International Initiative Madagascar izay namoaka fanambarana mikasika iny raharaha reo mivoasy iny ariva teo. Zava-dehibe ny anasaziana sy aniriana ireo manam-pahefana ambony eo amin'ny fitondrana izay voapirofo fa manao kolikoly hoy izy ireo izay nitera manokana ny fietsika ny masovo britanika eto Madagascar. Lafim-baovao hafa kosa indray no azon'izatsika ny fotoana dia nolavy ny Andry Rajoelina hatramin'ny farany ny filatsahan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ho kandida amin'ny fifidianana filohan'ny komisiona ny vondrana afrikana amin'ny volana febroary 2024 ho avy izao. Ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Randriamandranto no tafapetraka tamin'ny ora farany sy solon-toerana ny Repoblika ny Madagasikara amin'ny fifidianana io tranga izay manamafy fa valifaty sy lolom politika no misy eto amintsika fa tsy ny fijerena ny tombontsoa ambonin'ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM androany. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny listra ireo kandida nirotsaka ho fidiana ho filohan'ny komisiona ny vondrana afrikana amin'ny volana febroary 2024 avy izao. Napetraky ny mpitondra fanjakana tamin'ny ora farany ny filatsahan'ny Richard Randriamandranto, ministra ny raharaham-bahiny teo aloha ho kandida amin'io fifidianana filohan'ny komisiona ny vondrana afrikana io tamin'ny fahaenina ny volana aogositra lasa teo. Midika izany fa tsy niraharaha hatramin'ny farany sy tsy namaly ny antson'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny firotsahako fidiny amin'ity toerana sy andraikitra ambony ity i Andry Rajoelina. Ity farany izay isan'ny tsara toerana raha eo amin'ny sehatry ny politika sy ny fifandraisana iraisam-pirenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM androany. Nanamafy ity farany fa valifaty sy lolom politika no misy eto amintsika fa tsy ny fijerena ny tombontsoa ambony ny firenena. Tombontsoa an'ilay firenena nery zareo zany hoe manana hoe ianao malagasy no lehibe ny Commission Union Africaine zany dia mipetraka amin'ny fanontanianao hoe tsy misy teny afa-tsy ny hoe valifaty sy ny lolona politika ny fankalana no mibaiko amin'izany. Zay raha amiko aloha mety anadiso any hafa hoe fangara fa tsy nianareo dia tsy mety fa raha fijerinay azy aloha dia zay petraka eto amintsika zany zay kolotsaina ny valifaty fankalana zay. Ohatran'ny Kenya ny resahako, Djibouti moa izy samizy ny ao ny Maurice mandrisy lavitra n'izany izy tsy problema ny ao Maurice zany satria ekeny mapa république azy zay ny fisian'ny mpanohitra zany. Reseny zany rehefa tonga amin'ny fotoana hoe la firenena aloha fa tsy le olonao aloha fa le firenena aloha izany mety afaka hitondra ambony any fiandrianam-pirenena io hiaro ny tombontsoan'ny firenena eo misehatra iraisam-pirenena. Tsy manana an'izany ny atsika fa dia hoe iza ny namanay. Za moa tsy tsara mihitsy fa voalazako teo zany tsy tsara mihitsy hoe le natolotry zareo no mety ho tsaratsara kokoa no président Hery. Antsika malagasy mijery an'izany. Fa raha ho anay fotsiny dia mipetraka atao anatin'izay tolompo zay satria tsy niraisin'ilay filoha mihitsy anie ny fangatahany. Ifaninana amin'ny kandida Mahmoud Ali Youssou, ministra ny raharaham-bahiny ny firenena Djibouti sy Raila Odinga, prime ministre teo alohan'ny firenena Kenya ary Anil Kumar Sin Gayane, ministra ny raharaham-bahiny teo aloha any Maurice araka izany i Richard Randriamandranto. Kely araka izany ny finoana fa hibatany mahafilohan'ny komisiona vondrana afrikana ity farany noho izy izay tsy mahaleo toerana oharina amin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fanapahan-kevitra amin'ny ora farany amin'ny fandrotrahana ny kandida izay toy ny fanoa ny fanjakana malagasy amin'ny fomba fiasany tsy ampy fiomanana sy fandinihana mialoha ka tsy nananany akory fotoana anaovana lobbying eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka iona amin'ireo firenena mpifidy toy ny ataon'ireo kandida hafa raha tsy ilaza afa-tsy Mahmoud Ali Youssouf izay niona tamin'ny Andry Rajoelina mialoha. Ny fitazomana ity toerana ambony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity izay isan'ny hitondra tombontsoa maro ho an'i Madagasikara raha misy ny finiavan'ny mpitondra hijery ny tombontsoa ny firenena. Betsaka marina hoe raisana le izy fitantanana ny Union Africaine fa zany ene isan'ny lesoko tsika io resahan'ny olona io président Ravalomanana zao ny teny an'izay hoe aiza ve dia hatramin'izao dia anakefatra ny
ny ambasadeuratsika an'izao tontolo zao fa maninona kay ny faharoan'izany lehibe zany na inona maro hoe jeryn'ny tombotsoa ny asa indraketany union africaine fa afa ihany ko ianao tsy maintsy ao anatin'izany na voninahitry ny firenenao fotsiny hoe teratany malagasy ony a lay olonao filoham-pirenena teo aloha nanana ny atao koa ny maizy azy mety fahalemeny da ty anatiny fa matoa izy napetraka ny olona nameny union africaine nameny iraka nyreny zavatra teto anivony afrika atao koa zavatra lehibe saripady reny a de mamisy zany ny fatokisana sy fietretany hoe olona avitan'izany ty manatoetra n'izany ty akoatra ny nampiseholy nampademokraty azy tamin'ireny 2024 reny mipetraka ho tantara reny ary tantara tsara ho an'ilay olona zay eritreretin'ny filoha manapa-kevitra zany fa tsisy dika zany rehetra zany a fa ny azy any ny azy fa zay tsy anazy a de fahavaliny zay mantsy le fankalana eo amin'ny firenena jaiviny ny tanany toerana maministry ny raharaham-bahiny teto amin'ny firenena i Richard Randriamandranto isan'ny nanesorana azy teo amin'io andraikitra io ny nandraisan'ny fanapahan-kevitra mikasika ny toerana misy an'i Madagasikara teo anatrehan'ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Fanapahan-kevitra izay voalaza fa tsy nahazo tsodrano avy amin'ny mpitondra fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe fitazomana fahefana ve sa fijerenan'ny tombotsoa manokana noho ny safidian'ny Andrajoelina ity minisitra teo aloha ity ho kandida amin'io fifidianana filohan'ny komisiony vondrana afrikana io. Mila ajanona ny lolon'ny politika sy mahay mijery ny tombotsoa ambonin'ny firenena raha tiana ny ampandrosan'ny Madagasikara ho iatran'ny teo anivony Antokas FM. Fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny tatitra voarain'ny FMI ka mahatonga ny fampiakarana ho 520 isanjato ny IRSA ho ny anivon'ny randrana sindikaly. Io fampiakarana ny IRSA io izay voalaza fa ampitombona ny vola miditra amin'ny fanjakana avy ato anatiny na ny recette intérieure ho an'ny feptaona 2024 2024. Araka ny tatitry ny FMI tamin'ny fifanarahana fisitrahana ny FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité izay natao ny volana jolay lasa teo hiakatra ho 520 isanjato ny IRSA na ny impôt sur les revenus salariaux et assimilés izay etitra alain'ny fanjakana amin'ny vola miditra isam-batan'olona raha toka 20 isanjato zany teo aloha izany hoe ny 520 isanjato ny karaman'ny mpiasa izay efa mitrongo vahoomana alaina aminy ny vola kanefa ny firenena vao maika miamahanitra ny jirama izay manasazy ny mpanjifa ny mpianatry ny université tsy mahazo vatsim-pianarana tsy misy ny mpampianatra sy ny maro hafa voalaza fa fampitombona ny vola miditra amin'ny fanjakana avy ao anatiny na ny recette intérieure ho an'ny fanjakana malagasy ho an'ny feptaona 2024 no antony izany fampiakarana izany. Tatitra tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny voarain'ny FMI hoy ny eo anivon'ny randrana sindikaly. Ny IRSA ihany koa izay tsy hita mazava ny ampiasain'ny mpitondra fanjakana azy satria tsy misy tamberina miantraika amin'ny mpiasa malagasy. Filazana moa hoe ny FMI no nitaky an'izay fampiakarana zany ho anay zany midika tatitra tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny voarain'ny FMI satria ny mpiasa raha ve tsisy fenosotan-karama mampiasa fanjakana andritry ny fotoana maromaro ny ety amin'ny sehatra tsy miakana na miakatra raha mbola betsaka ny tsy mampiatra an'le 262 000 ariary de hoe ny aty amin'ny IRSA reny ka le IRSA io mihitsy ny koarany mba fantatry ny any amin'ny FMI ve zany ny IRSA io hoe io neka tsy mazava ny ampiasain'ny fanjakana azy tsy hita kory any amin'ny loi de finance makaizy io IRSA io tsisy tamberina ndraikitra makaty amin'ny mpiasa koriny zany le izy zay no mahatonga hoe metatitra diso zany efa andaingana koa ve zany ny any amin'ny FMI tatitra diso hoe de mahatonga ny FMI mijabaka raha zay le azo lazantsika amin'ny teny mahitsy azy mijabaka aty amin'ny fanaovana sosokevitra amin'izany fa tsy tokony ho zay tokony izy fa tokony hoe ahenao ny fandanianareo fanjakana mamirapiratra mandeha tseroa zany fandaniana zany tokony ahena amin'ny fanjakana fa tsy ny hoe ny etra ny mpiasa izay efa mijaly no mbola ho akarina ohatrany teo savy hoe efa manatena ny fanjakana hoe efa tsy manana vahaolana fa tsy ny fampiasana fampitahorana amin'ny émoreg sy ny hery de hoe raha vao mitrotrotra eo ny mpiasa de ho ampitahorana ohatran'le anaovana le jirama ho aiza ny vaoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo manoloana ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra ny karama tsy mitombo izao ndray
hiakatra 520 ny irsa fanampin'izay ny mpitondra fanjakana mitrosa volabe amin'ny tetikasa teleferika izay tsy taingainana akory kanefa maka 520 amin'ny vola miditra isam-batan'olona izany hoe sady andohan'ny trosan'ny teleferika ny malagasy mandritry ny taona maro no akana 520 ny vola miditra aminy ahina ny sy ny fipoahana ara-tsosialy raha mitoy ny famotehana mpiasa ataon'ny mpitondra fanjakana tahaka izao raha ny fanazavana fa de zay ataontsika didijavona zany hoe zao no mety amintsika de zay atao fotsiny fa ny fandanitsika mpitatana mpitondra tsy miatsy ahena mihitsy tsisy resaka mihitsy ny fanenana fandanina fa ny mpiasa foana no de ho atao zay aporotra zany am'izao de aza manantena zany hoe isy fandrosoana ary ohatran'le teniny ampanao politika hoe mety tsatsy ho atsy de ipoka ny olana ara-sosialy tsy maintsy isy fipoahana ara-sosialy raha mbola mitoy foana zany na de manantena raha mifanjakana hoe manana ny emoreky vao ampitahorana tifirina amin'ny tifirina vonovonoina fotsiny mpianatra de hoe ampitahorina am'izany ny vahoaka tena miafara amina fipoahana sosialy zay any zao raha mbola mitoy ohatra zao vaolana mamotika mpiasa zao no ataon'ny fanjakana olan'ny fitantanana no antony voalohany mahatonga ny fikorotanana sy ny fandritran'ny Madagasikara olan'ny fitantanana ihany koa no mahatonga ny mpitondra fanjakana tsy maintsy milefitra amin'izay fepetrapetraky ny mpamatsy vola ka miroso na dia hamono ny vahoaka ao aminy aza tapidalaka le ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy anolorana kimakiamaky ny PGE na ny politique générale de l'État ny zoma izao hoy ny antoko politika sy fikambanan'ireo CST sy aloha olona teo aloha gouvernemanta tsy ara-dalàna no mamolavola politika ankapobeny ny fanjakana io tsy hitondra fampandrosoana sy amany olam-bahoaka ihany koa ny PGE no io fepetra maro napetraky ny mpiara-miombonantoka kitoato sy petatoko izay no azo amezana ny fitantanana ny firenena hoy ny fivondronan'ireo CST sy olona teo aloha raha ny makasika ny politika ankapobeny ny fanjakana izay antony fivoriana tsy ara-potoan'ireo parlementaire rahampitso sy ny alatsinainy ho avy zao tamin'ny fomba ahoana no nandrafetana azy ministra no mamolavola mandrafitra an'ireo politika sectorielle sy spécifique ireo arakaraky ny ireo rafitra miara-miasa aminy de io no atambatra io zavareo politika sectorielle sy spécifique io dia mahatonga le politique générale ary zay mahatonga le izy hoe tsy maintsy hoentina any amin'ny conseil des ministres satria iarahan'ny gouvernementa mandinika inona ny mety inona ny tokony atsaraina inona ny tokony asorona tsy mety zay vao hoentina any amin'ny assemblée nationale le zavatra dikan'izay zany iza tokoa zany nanao an'io politique générale de l'état io raha ny tena izy arak'izay fanazavana netiko zay dia tokony tendrenao aloha le ministra iny mamolavola mandrafitra an'le politika le voalazako teo sectoriel spécifique zay vao hoentina any amin'ny conseil de gouvernement fa tsy hoe tonga de hoentinao any amin'ny assemblée nationale le izy nefa tsy misy akory le gouvernement ary raha ohatra sanatriny zany ka ireo ministre efa démissionnaire efa tsy manana andraikitra trony mbola hoentina enindray koa raha ampitso de za hoe zavadoza le izy ho an'ny antoko tsara tahafiny tampidalaka le ny fitondram-panjakana ka antony tsy maintsy anoloran'ny PGE eo anatrehan'ireo parlementaire farafatarany ny 12 volana izao araka ny voalazan'ny andininy 7 lalam-panorenana io izay milaza mazava fa ao anatin'ny 30 andro nanendrena azy no anoloran'ny prime ministre ny fandaharana asany momba ny fampiarana ny politika akapoben'ny fanjakana amin'ny antenimera izay afaka manome tolo-kevitra ho maivana ihany koa ny votoatin'io PGE io ary tsy hamalin'ny filambahoaka marina hoy ny tsara tahafiny no ireo fepetra maro napetraky ny mpiara-miombonantoka fa raha ny tena votoatin'io zavatra koa hoe ho maivana ihany le izy satria maro am'le conditionnalité napetraky ny FMI amitsika am'le loko le FEX le FRD firy moa ny zavatra coupe budgétaire natao ao ary inona ny zavatra ho vita satria ao zao ny coupe ny fonctionnement efa manahiry ny transfert ihany no mba napiana agny le hoe atao tologique filet de sécurité to sady zay de nitapana da tena misy 40% misy mitapaka amin'io na financement na ny PIP sur financement extérieur ny PIP sur financement intérieur ka charma izany daholo ny zavatra misy ary de hitasika moa zany fanaova autoroute atao financement extérieur zany fa tsy natao partenariat public privé ny zavatra andrasana zao amin'io PGE io de hoe ino ny tena manerana antsika zao ma resaka énergie resaka rano ny resaka lalagna
de ho hita miandry asika hoe inona no resandreo amio fa io rehefa manao an'io izy de tokony amboaka sara mihitsy ny chiffrage zao ny vola atao ao de ampitahana amin'ny zavatra ary amin'ny budget fampandrosoana ny maha olona sy fanaovana laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana asa fanjakana tsara tantana sy ady amin'ny kolikoly ireo no andry telo goavana voalaza iorenan'ny fitantanana ny firenena ankehitriny raha ny zava-nisy tao anatin'ny fito volana voalohan'ny taona 2024 nanao ahoana ny fampananana asa indrindra ho an'ny tanora firy ny indostria nitsangana ankoatran'ny odof izay tsy azo sokajiana ho indostria fa unité de transformation artisanale hoy ny mpahay toekarena mipetraka ave ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tsara tantana tsy misy masay milaza fa nahazonao to miabo isika hoy ny mpanao politika izay nanamafy fa fotoana izao tokony ijerenany tombotsoa-pirenena sy ny vahoaka malagasy manambahiny fampalambavam amin'ny ty arina ity dia raha fanomezantsy Jules Roger avy amin'ny antoko arema falimiarabanao tonga sy eto amin'ny vavaon'ny kolo iresaka ny fianam-pirenena sika amin'ny ty arina ity monsieur Roger mahakasika ilay décret nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny fahefatry ny volana aogositra teo izay nanao fiantsona maika ny premier ministre mahakasika ny anaovana ny fampafatarana ny PGE na ny politique générale de l'état na ny politique ankapobeny ny fanjakana manakambara mahakasika an'izay nareo miarabantsika rehetra ary misaotra ny Kolo TV nandray anay manakambara tokoa zay satria somary gaga ihany amin'ireo hoe fivoahan'le décret rariny ary tokony izy ny fampisehoana ny politique générale ny fanjakana na ny PGE any amin'ny assemblée saingy le fiantsoana zany sy le décret no somary nahagaganay hoe nisy amin'ny article 3 n'io décret 2024/1490 io de nilaza hoe état en cas d'urgence eo zany somary nahagaganay aloha faharoa de le hoe PGE koa amin'ny état d'urgence amin'le cas d'urgence de hoe inona moa zany no urgent natoko hoe cas d'urgence ny fahafantarana zany urgence zany aloha de hoe nisy déclaration officielle ataon'ny président de la république hoe tonga amin'ny état d'urgence sika zao ary raha nao déclaration zay ny président de la république dia efa avy nakaneviny lehibe ny androm-panjakana zay tsy fantatray na nisy vizesa tsy nisy aloha faharoa ny atao hoe cas d'urgence zany raha amin'ny firenena lehibe ohatratsika ao anatin'ny lampandrenantsika de hoe tadindozany androm-panjakana na ny firaisam-pirenena na ny fahaleoantenam-pirenena ka izahay zany aty amin'ny atoko politika na miaraka amin'ny vahoaka isan'andro de tsy mahita an'izay tadidomidozay zay fa izy mpitondra fanjakana mahita an'izay hoe misy zany ny cas d'urgence mila fiantsoana n'io fanaovana n'io PGE io ary antsoina ny assemblée présentena mila présentena maika zany amin'ny solombavam-bahoaka sy ny atenumeran-doolona eo zany somary naganay hoe ahoana moa izany zavatra ataon'ny fitondrana fanjakana izany faharoa an'izay de niresaka PGE raha mifafantarana izany PGE zay politique générale de l'état dia ny ministre rehetra no mivory mamolavola azy ary ny premier ministre no miprésente azy satria raha amin'izao fotoana tsy mbola nitsangana ny gouvernement vaovao ka eo misy moko manahirana hoe zany politique générale de l'état zany de zavatra hoany hoavy zany oro nefa tsika zao dia ministre manao ministre démissionnaire chargé des affaires courantes na manao ino moa zany affaires courantes izay ny ndraikitry ny affaires courantes dia tsy mahazo manao engagement ny fitiry gouvernement ary tsy mahazo manao engagement ny nation na ny firenetsika satria ry zareo tsy hitondra tsy azo atoka fa ho membre ny gouvernement zay forona eo zany hoe ny gouvernement zay forona eo zany ny ministre vaovao zay ho avy eo de anatanteraka sisa tsy anatanteraka sisa eo ihany fa tikandro sy tikandro zany zavatra ohatrany hoe gouvernement robot zany sisa anatanteraka eo fa tsy gouvernement manam-pahaizana hoe piasa ny fahaiza-manao ny sitaikefany fa de anatanteraka n'io zavatra tsy nyvolavolaina io ary raha ohatra io taontsika hoe nyvolavolaina satria nyvolavolaina ministère de tsy ara-dalàna koa ny famolavolana an'io satria ministre tsy ara-dalàna no nanome an'io
anga premier ministre ary de tsy mahagaga moa zany satria gaga ihany zay hoe 12 9 izy any assemblée de 12 any amin'ny sénat zany hoe raha iandro zany zavatra petatoko zany akamehana tsisy zavatra soazo tsika eto amin'ny firenena tsy azo tsisy soazo ny firenena am'izany mihitsy nankely azy zay zany ny azonay resana ny adin'ny fitondrana zany de hoe natao hoe gouvernement dia PM miampy ministre zay ny adin'ny fitondrana fa dia ny atao fitondrana zany zao dia ny filohan'ny république de ny PM zay ihany zay manao saipatany eo aloha am'izao ie raha ny zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny tokoa dia lasa atao hoe enjeu ny fiainam-pirenena i monsieur Roger indrindra tsisy resaka atao hoe tsisy resaka ve sa hoe hodiana tsy hita sa ahoana ny fomba ilazana azy indrindra mahakasika ny fifidianana manakaiky vahoaka zay efa ela ny tokony ny rosoantsika teto Madagasikara io izy nahemitra indray ahoana fahitanareo azy hatreto aloha zay zany tsy hitanay mihitsy zay resahana mikasika nyty tsy fanjariana amina fifidianana ity io no endriky ny sitrapony vahoaka io fifidianana io ny rahatsika nahita ny zava-nisy tamin'ny fifidianana filohan'ny république sy ny fifidianana solombavamboaka farany teo nitaraina daholo zay tokony hitaraina fa tsy mahazo rariny ny zava-doza am'ity de zao ity no fifidianana manakaiky vahoaka indrindra ity fifidianana communal ty efa nahemitra heri-taona izy ty no ny antony tsy asana ihany aeroport gazety fantatra fa zay tsy mahafantatra ina ny antony io ny fantatra fotsiny de tsy nanambola ny fanjakana nangataka basket fond 15 millions 2 millions de dollars no azo mba nanontany zay tam'izay hoe taiza zany nahitanareo le inona nataonareo tamin'ny 13 millions nisy nifoanana ve ny activité sa natao copie-coller ny vokatra teo aloha tsy nisy valiny mazava am'ty zany de leo tsorony ary tena mampiasa loha izy ty ary tena mampijaly ny mpandray anjara amin'ny fifidianana ny mpisehatra rehetra satria ny antony tsy misy voafaritra hatram'izao ny catégorisation ny commune asa zany catégorisation zany nafataratsika hoe iza ny commune rurale catégorie 1 iza ny commune rurale catégorie 2 eo zany tena tsy fantatra satria mambaritra zany de ny isan'ny ponina ny isan'ny ponina eto ampelatara nefa officiel hatram'izao dia isan'ny ponina tamin'ny taona 20 ka noho izany de tsy fantatra ny hoe otrina ny caution aloha ary tsy fantatra ny isan'ny conseiller akoatrany tsy fahafantarany hoe raha ovina ny fifidianana zany hoe atretra ntsika di ho avy ndray ny fifidianana kitoatoa amin'io fifidianana communal io fa ary manaka an'izay tsy misy décret mamaritra ny isan'ny district sy ny commune ary fokotany am'ireo région vaovao Ambatsoa Fitovinany Vatovavy ary ireo district vaovao Antanimora région vaovao 3 ary district vaovao tsisy décret mamaritra ny commune sy fokotany am'ireo hatram'izao de tsy fantatsika ny nombre de commune maro eto Madagasikara nisy fokotany amin'ny projet CENI ihany zay mbola tsy tapaky gouvernement zay manao proposition hoe 11 décembre ny fifidianana 5 8 août jusqu'à 22 août sa 26 août zay ny dépôt de candidature 5 septembre ny famoahana liste ny candidat dia amin'ny 12 septembre voavoaka liste bureau de vote zany hoe efa candidat zany anao amin'ny candidat communal anao zay mahafantatra hoe zao zany budget tokony ataoko amin'ny délégué de vote satria ity nombre bureau de vote ka zavatra efa tsy rariny tsisy mandeha milohany tsony ny fomba fanaovana fifidianana eto amintsika am'izao fitana zay voalaza rehetra ny anay tsotra izahay nitaizay ny amiral tamin'izay hoe fifandibasam-pahefana ara-dalàna sy demokrasia ary ny fantatray dia fitondrana ara-dalàna manara-dalàna ka izahay de resy lahatra fa ny fifandibasam-pahefana ara-dalàna no mampandroso firenena fa nanapotika teto dia mifanonganam-panjakana tetezamita miverimberina ka ny hafatray tsotra ry fanjakana araho ny lalàna aza mamboly korotana fantatray ny tsaikefanareo amin'ny fahaizana mitondra mitetezamita ao anatin'ny gaboraraka ka aza mamboly korotana isiana tetezamita indray fa ny vahoaka efa farahidina ary mijaly zay nanay ny hafatray araho ny lalàna aza mamboly korotana itsony
tsisy ilana zany tezamity zany tsony aleo mba ho avitra ty firena ty misaotra tompo isananao André Matoura famezatso Jules Roger secrétaire national ny antoko Aremany va inteto amin'ny fampalalambavao fa araky ny voray vaovao eto ampelatanana amin'izao oray izao dia nivoaka fa iroso nivoaka ny daty irosoana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina araka ny fampitam-baovao navoaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta araka izany antsoina ny mpifidy anatrika sy andro anjara amin'ny fifidianana ny andro ny araka ambin'ny 10 desambra 2024 hatreto aloha mbola tsy fantatra mazava ny pitsopitsony rehetra mikasika izany raha tsy laza afa-tsy ny caution iverenantsika misimisy kokoa anatin'ny fampalalambavao amin'ny rahampitsony mahakasika izay fa ho amin'ny tsy aliny tsilo dia anaraka dokam-barotra foy isika aorin'izany tapany faharoa ny fampalalambavao. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao anoizantsika izany avy hatrany tsy nahafapo ny fifampiresahana teo amin'ny mpiasa eo anivo ny fofifa sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana mahakasika ny fitakiana izy ireo izay mbola ny ampahany novoavaly mitoy araka izany ny fitokona ny mpiasa sy ny mpikaroka rehetra eo anivo ny fofifa manerana ny nosy mandra-piala ny tale generalny raha ny fanambaran'izy ireo androany. Tsy naharesy lahatra ireo mpiasa sy mpikaroka eo anivon'ny fofifa na ny foibe mpikaroana momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambonivohitra ny fifampidiniana ny araka tamin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana tompon'andraikitra ka manohy ny fitokonana izy ireo araka ny fanambarana androany. Izay solotena ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fofifa dia manao zao fanambarana izao. Nisy ny fiaonana tamin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana izay ministra nisy ampianay fofifa ny enono fitarananay mpiasa manerana nosy mahakasika antranga miseho sy ny fitakianay fametra-pelana Andriamatota le generaly fofifa ankehitriny. Tsy voavaly anefa mifangatanay momba ny fanalana ny tale generaly. Tsy miovy arak'izany ny fitakianay mpiasa ny amin'ny fanalana azy amin'ny andraikiny ary mangataka fampetona azy amin'ny asany avy hatrany. Mbola mitoy hatrany ny fitokonana mandra-pahazona ny valiny sy ny fanapa-kevitra avy amin'ny fanjakana. Mbola mipetraka ireo sora-baventy rehetra isaky ny fitoeram-pikaroana fofifa ho mariky ny fitohizan'ny tolona. Tsy ny eto andrenivohitra ihany voakasiky ny fitokonana ny fofifa avokoa ny manerana ny nosy service minimum no ataon'izy ireo mandra-pivaly ny fitakiana raha ny tatitra hatrany. Mitoy ihany koa ny fitokonana tsy miasa eo amin'ny toeram-piasana manerana ny nosy nefa izay mpiara-miasa dia saro-piaro amin'ny asanay ary saro-piaro amin'ity fofifa ity ka fantatray ary tanterahanay hatrany ny service minimum izay tokony ho atao. Manantena izahay fa miaino arak'izay aingana ny antsoavo ataonay ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa ary tsara ny manamarika fa hatramin'ny 50 taona ny orenan'ny fofifa dia samba mivao nisy toetra raha toy izao. Arak'izany dia miandra-pitoniana ny fangatana ny fandaniana eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra amin'ny fanafoanana ny didim-panjakana manendry Andriamatota le generaly ny fofifa izahay ary ny fikaroana mahomby no antoko ny fampandrosoana ka mila miala ny tale generaly ankehitriny. Zay ivony ny tsy fahaiza mitantany ny tale generaly no isan'ny antony mampitrotra ireto mpiasa sy mpikaroka eo anivon'ny fofifa ireto. Eo ihany koa ny fikatsahany tsy farany tombotsoany manokana raha ny fanazavana ihany koa. Antony angatan'izy ireo ny tsy maintsy ampiatona azy amin'ny asany tsy misy fepetra. Milaza ny tsy hiverina amin'ny asa mandra-pivaliny ny fitakiany ireo mpikaroka sy mpiasa eo anivon'ny fofifa. Ny maraina teo ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny mention santé publique eo anivon'ny IOSTM ao amin'ny université ny Mahajanga izay natomboka tamin'ny diabe misy ihany koa ny fizaham-pahasalamana mamaim-poana izay atao amin'ny tokotany malalaka ny sekoly Saint Gabriel.
natomboka tamin'ny diabe ny ainga avy teo anolohan'ny IOSTM ny fanomboana ny fankalazana ny 20 taona ny mention santé publique na ny fampanofanana fitsaboana fahasalamam-bahoaka ho an'ny dokotera sy ny dentiste rehetra eto Madagasikara eo anivon'ny IOSTM na ny Institut d'odontostomatologie tropicale de Madagascar. Io mention santé publique io ny mampiofana ny dokotera rehetra eran'ny Madagasikara ary maro ny olona manga navoaka n'ity mention santé publique zay misy eto amin'ny faritra Boina ity. Raha tsy teny ao ny DIRCAB, ao ny miasa any amin'ny ONG, ao ny ESG, ao ny dafin'ny ministera rehetra ary ao koa ireo zay miasa ny velany ary namoaka professeur maro koa zany avy ato amin'ity santé publique ato amin'ny faritra Boina ity. Misy fizaham-pahasalamana mamaim-poana eny amin'ny tokotany malalaky ny collège Saint-Gabriel izay anatanterana ny hetsika ary anasana ny vahoaka amin'ny mahajanga tsy hankanavaka. Misy rombiny folo ny stand ato miarahana amin'ireo partenaire zay nasaina manokana zany ny spécialiste anao ny fitiliana maimaim-poana zay fa misy zava-baovao natao androany misy ny fijerenan'ny échographie ho an'izay bevoka ao koa ny prostate ao koa ny ostéopathie zay ho an'izay manana problème lombalgie zany dia nasaina koa zany anao nireo dépistage androan'ireo zany. Efa nahatratra 700 mahery ny dentiste sy ny généraliste nivoaka avy teo amin'ny IOSTM mention santé publique tao anatin'izay 20 taona izay raha ny fanazavana. Izy ity dia manana lanjany iraisam-pirenena satria zany ny dentiste na ny généraliste mivoaka avy eto dia afaka manohy fianarana any ivelany ary nisan'ny efa nivoaka teto amintsika teto zany dia amin'ny 770 sy 700 nisany na dentiste na généraliste zany. Zay ngamba no azoko lazaina dia ny zavatra ataonay ato zany dia manome fahaizana, fanampim-pahaizana, fanofanana ho an'ireo dokotera sy dentiste reo zany amin'ny lafiny iraisam-pirenena na amin'ny lafiny fahasalamana eto atoerana eto ihany zany. Itoetra amin'ny sabotsy fafolony volana aogositra izao ity hetsika fizaham-pahasalamana mamaim-poana ho an'ny vahoaka ny mahajanga ity izay atao etsy amin'ny tokotany malalaky ny collège Saint-Gabriel. Hetsika izay manamarika ny 20 taona ny mention santé publique ny IOSTM eo anivon'ny université ny mahajanga. Fa nisan'ny lalam-piofanana iray amin'ireo lalam-piofanana misa efatra eo anivon'ny sampam-piofanana IOSTM ao anivon'ny université ny mahajanga ny mention assistant dentaire izay namoaka mpianatra ny 5e promotion misaratra ny anarana misandratra Omaly Arifa. Ireto mpianatra misarotra ny anarana indray mihira misandratra andiany fahadimy nanaraka ny lalam-piofanana assistant dentaire qualifié teo anivon'ny IOSTM eo anivon'ny université ny mahajanga reto indray no anampy isa ireo mpitsabo nify sy ativava mpanampy manomboka izao. Miisa 70 mianadahy izy ireo izay nanaraka ny lalam-piofanana nandritry ny 3 taona ka nozaraina mari-pahaizana licence. Androany no fotoana nanomezana ny mari-pahaizana hoan'ireo tanora izay misy 70 tao amin'ny lalam-piofanana assistant dentaire qualifié teo amin'ny établissement Institut d'odontostomatologie tropicale de Madagascar. Zany hoe ny sampam-piofanana manofana mpianatra ho mpitsabo nify sy ativava dia izy ireo zany ilay mpitantsoka manampy ny dentiste rehefa any amin'ireny toeram-piasana misy azy ireny tsirairay avy. Nandritra ny 3 andro moa zany ny fanehoana ny voka-pikarohana izay nataon'izy ireo dia androany ny fotoana nanomezana izany mari-pahaizana izany. 70 taona izao no nisin'ny IOSTM teo anivon'ny université ny mahajanga izay isany antokana mampiofana mpitsabo nify sy ativava ty amin'ny ranomasimbe indianina ary manana lalam-piofanana misa efatra. Ireo mpitsabo nify sy ativava rehetra izay navita fianarana teto Madagasikara dia nivoaka tao amin'ny IOSTM avokoa. Ary lalam-piofanana efatra no misy ao amin'izany Institut d'odontostomatologie tropicale de Madagascar zany. Eo zany ilay manofana ho mpitsabo nify na odontostomatologiste. Eo ny assistant dentaire izay manofana ireto mpitsabo mpanampy izay mpiara-miasa akaiky ny dentiste izay antsoina hoe assistant dentaire qualifié. Dia misy koa ny sampam-piofanana mikasika ny diététique hospitalière
ary farany a ny mikasika ny santé publique na ny master spécialisé en sciences de la santé zay natao ho an'ireo efa diplômé ho an'ireo efa dokotera nivoaka fa manana ndraiky trambony any amin'ireny toeram-pitsaboana isan-karazany reny manerana nosy dia misy fiofanana manokana ihany koa ataon'ireo eo amin'ny USTM veriko ihany hoe sambany ary io ihany no toeram-piofanana misy an'izany lalam-piofanana rehetra zany eto Madagasikara hatraty amin'ny ranomasimbe indiana ihany koa. Maro misedra fa misandratra hatrany izahay. Io no loha hevitra no safidiny ireto promotion misandratra ireto nandritra ity famoahana azy ireo ity ka ny filofosana tamin'ny fianarana no nahatongavan'izy ireo tamin'izao dingana izao. Naritra be ny fianaranao mianatra ny momba ny nify sy ny ady vava, ny fandraisana olona, misy ezaka mihitsy ao anatin'izany ny fiaretatory, ny fianarana lesona, sady mahafinaritra koa ilay filière. Misy ny fanolorana fanio an'ireto promotion zandriny ireto teto ho mariky ny fitondrana avo hatrany ny lazan'ny USTM na ny Institut d'Odontostomatologie Tropicale de Madagascar. Any amin'ny faritra izay hatrany mbola mijanona olana goavana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro samihafa any amin'ny tapany atsimo ny nosy antsimo andrefaniny amin'izao fotoana izao ny fiovan'ny toetriny andro sy ny fandalovan'ny rivodoza matetika ka tsy ahafahana manantratra ireo tanjona izay apetraka na eo aza izany tratra ny tanjona amin'ny fitazomana ny tany sy fanjatry-tsakafo antonony nandritry ny 5 taona ny asan'ny tetikasa maro tany amin'ireo faritra ireo. Henri Florian. Na eo aza ny fisian'ireo tetikasa maro samihafa izay entina anampian'ireo mponina any amin'ny tapany atsimo-nosy sy atrimo andrefana iny mba hialana amin'ny tsy fampitsakafo sy ny anoanana any an-toerana. Mbola mijanona olana goavana amin'ireo tetikasa natao any amin'ny tapany atsimo-nosy iny ny fivaovan'ny toetrandro sy ny fandalovan'ny rivodoza matetika eto amintsika. Io no nambarany mpandrindra ny tetikasa maro izay niasa tany amin'ny tapany atsimo-nosy nandritra izay 5 taona lasa izay. Tanjona ankapobeny ny tetikasa maro ny itandrovana sy ampianana ny tsy fampiana sy ny tsy fanjari-tsakafo ao amin'ireo distrika ny asany ka ponina mandidina ny 405 alina no nisitraka izany tetikasa izany nandritra izay 5 taona lasa izay. Tao anatin'ny tetikasa dia anisany voaresaka atao ny hoe aritratra ny tandro fa voatandrosika voatazontsika ny tsy fanjari-tsakafo antonony tany atsimo tao anatin'ny zay 5 taona ny asana zay. Raha tamin'ny voalohany izy tany amin'ny valo sy faingoenina isan-dratany dia amin'izao izy lasa 3 faingo 5 isan-drato eo na ao anatin'ny période de soudure azontsika zao dia zay no vokatra azo tao anatin'izay. Na dia sasary ny tanjona raiky voalazantsika teo dia ny tena nisy tokoa ny zavatra nanano sarotra ihany teo zany fantatsika ny any atsimo dia anisany toerana nisy ny intervention d'urgence beta be dia tsika nanao projet de développement tao anatin'izay tsy mitovy ny fomba fiasa ny approche tao anatin'izay fa izay nisany défi ngeza indrindra tao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Ho an'ny vahoaka Amerikanina izay nanome ny tohana arabola ho an'ity tetikasa ity zava-dehibe ho azy ireo ny fanampiana ny vahoaka malagasy indrindra fa ny any atsimo izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana lalina raha oharina amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara ka antony anomezan'izy ireo vola tsy toko tsy foroana amin'ireo tetikasa maro samihafa ka isan'ireny ny tetikasa maharo izay mifarana izao. Nous sommes fiers d'avoir complété ce projet. Faly izahay tamin'ny fanohanana ity tetikasa ity, ny tetikasa izay natomboka tany am-boalohany mba hitsinjovana ny lafiny fampitsakafo any mponina tamin'ny alalan'ny vola mititona $100 nandritra izay 5 taona nisy ny tetikasa izay. Mbola mampanantena izahay fa itony tetikasa amin'izao fahombiazana izao ho tombotsoa ny vahoaka malagasy any amin'ny tapany atsimo-nosy iny. Misaotra ny gouvernemanta ihany koa izahay tamin'ny fanampinanay tamin'ity fanatanterahana tetikasa ity. Travailler bien ensemble dans les années à venir. Ratsivana natao mba ahafahan'ny olona misehatra amin'ny asa fambolena ny fiompiana sy ny jono ary hanatsarana ny fiainan'ny vehivavy mitondra voka sy mampinono manoloana ny tsy fanjari-tsakafo ny tetikasa maharo izay nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Ambatoka ity. Ny korosofahana ny foibe famantarana ny mety toetry ny andro tao anatin'ny taona maro indrindra amin'ny lafiny ara-pitaovana. Maro ny fiatraikan'izay tamin'ny asan'izy ireo raha tsy laza fa tsy ny fahafahana mitondra ny vinavina ny toetry ny andro na ny prévision météorologique araka ny tokony ho izy.
antony mazava-dehibe ny fametrahana ny politika nasionaly ny famantarana ny toetry ny andro hoy ny tale jeneraly ny foibe famantarana ny mety toetry ny andro andao arahana ny fanampanazavana makasika izay satria tsy ahifiko fotsiny fa raha tamin'ny fotoana andro ny taloha tany amin'ny fotoanany tany amin'ny 1960 na taloha tany dia teo amin'ny 500 ny isan'ny fitaovana fandrefesana rotsakorana teto amintsika nisy daholo ireo gara andamasinina rehetrarehetra reo ny tobiny gendarmerie ny EPP amin'izao fotoana izao dia mampalahelo fa zarangamba raha misy zato sisa dia hoezahana ny amerenana an'izany dia tsy maintsy nisy io politika nasionaly io satria tafiditra anatiny io voalaza tamin'io daholo na ny tokony amatsiana vola ampy sy maharitra ny foibe famantarana ny toetrandro maro ny zavatra voalaza ao ny zavatra tsy maintsy ho tanterahana ny tsy maintsy ampidirana zany hoe vaovao mikasika amin'ny toetrandro zao zany amin'ny vinavinana asa fampandrosoana rehetra satria tsy afaka itsony isy ampamokarina ilaza fa tsy atraikany zany hoe resaka toetrandro fivavan'ny toetrandro zany amin'izao fotoana izao dia fanontaniana be misy ty andro mafana be volana aogositra ty raha amin'ny tena hoe resaka ataontsany hoe climatologia tokony any amin'ny faraparan'ny volana septambra na oktobra tsika mana toetrandro ohatra izao io zany dia efa profa tena miova tokoa ny toetrandro eto amintsika ary tsy misy sehatra afaka ilaza fa izahay dia tsy mila ny vaovao mikasika ny toetrandro izay dia tsy mila zany famantarana ny toetrandro zany raha minavina hetsika na zavatra tetika asa fampandrosoana tranga-piaramonina tovolahy 20 taona mpanera miasa amin'ny distrika Nanivorandro no voatsatoka antsy teo amin'ny kibony ka namony aingy tsy nahazo fikarakarana sahaza azy tao amin'ny hôpitaly manara-penitra Antsiranana izy io raha ny fitarenan'ny fianakaviany fanadiadiny izy tany eo Bezara alailo mafy mameno ny fo ranomaso mipatrapatra noho ny fahalasan'ny avana zanaka noho ny tsirambona tsy firarahana ny vahoaka madinika tsy manan-katao nataon'ny hôpitaly mpanjakana manara-penitra na CHU-Tanambao Antsiranana tovolahy iray 70 taona nodimandry talata fa 4 aogositra 2024 tamin'ny 9 sy sasany maraina teo izay manao panera ny Anivorano voatsatoka ny antsy teo amin'ny kibony ilana kavanana nentiny namany tao amin'ny hôpitaly manara-penitra nefa tsy nisy fikarakarana sahaza nazony ka atezitra ny fianakaviana nitondra azy ny ala tao hoy ny fanazavana dokotera ino mba solution mety atao atsika dia nagnotana za ireo anao mba responsable azy io za responsable fa vinantoko izy io za tamin'ro koa fa karaha zegny atsika mba le miambidy dokotera tsy haiko dokotera ia ny ambesan'ro zegny ndosy ro niala zay atao zegny fo voritiky to kika fa dia navy zegny nipody ndraiky ka navy reo baka tany dokotera ny ambesagny igny nisy tapakaraha zay na ambesan'ro zaho malipody andeha l'hôpitaly be zay fa tsisy amin'ro le raha olo fa marary vadibady dia za sosotry zegny ninjoniky vinantoko nangala bajaj za direct andeha amin'ny magnarapy amin'ny ity amin'ny André nanao zay vitany dokotera ivelan'ny hôpitaly tamin'ny fikarakarana na dia tsy misy vola aza aloha ilay fianakaviana ho iatran'ny fanazavana noho ny vonjy-maika nefa tsy tanany ny ainy satria efa tara loatra ro nahita zay zany nitondra izy fa direct fa ro fandrikarika nagnamboatra jiaby nino piasa anazy jiaby tao fa nikainy volam-posiny nitsy ivangana ody jiaby aya ndrikarika ireo nagnamboatra zay fa direct bloqué fa tara amin'izay ro taminay première soin aza atao gratuite avy izy io nandeha nagnano karaha ty le raha sanganegna zay maty izy io zany kane olo 24 ans managna zanaka izy managna taminga tsy azoko nety ino dikany manara-penitra ty karakory ino hôpitaly mpanjakana aia raha jiaby volany président première soin gratuite zay afaka mamory vola démarrena opération tary tsy natao raha io alors que amin'ny privé ty direct démarre opération fa nisy retard 4h 6h30 aia tany mboany fahignan'olo olo mitretre marary miafatrafitra tsy azoko am'izay malahelo zay magnologna raha karaha zegny
indray baba amin'ny maresaka avy any ivelany iray volana lasa izay natoko fatratra ireo astronaute misy roa nandehanany tamin'ity vaisseau Starnier fa ho tafaverina eto ambonin'ny tany indray saingy nahitana fahasimbany ity vaisseau ity raha nitatitra voaray ka itombo indray araka izany ny fotoana ijanonan'ireo astronaute eny amin'ny abakabaka eny ny alarobia lasa teo nanolotra sosikevitra ny teo anivon'ny NASA fa azo heverina ny ampidina ireo astronaute misy roa ireo fa tsy miaraka amin'ilay vaisseau saingy ny fanamboarana no irsona aloha raha ny fanazavana avy any ivelany ihany koa tompoko lasy tompoko vaviny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity isorana feny ianao naharitra hatramin'ny farany mamy fotoana anao amin'ny ora mahazatra ny tenako sy ny ekipa ny fampahalalam-baovao amin'ny ragnompitso mandra-pionary dia samy mitombo fahasoavana. Équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.